fifaliana ho ahy ny mpitandrana sy lofon'irina ramboarsona zay indraiky sy ny fandarana hoe azo antoka ny fanavoto amin'i Kristy no miarah mba anareo rehetra na aiza na aiza misy nareo manaraka sy miaino ny fandarana azo antoka ny fanavoto amin'i Kristy. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo amintsika rehetra ade mbo tanteraka amintsika ny fikasany dia ny tanjona zay antony nanomezany an Jesosy mpamonjy zao tontolo zao mba hananatsika fiaina mandrakizay afaka amin'ny ota manandevo afaka mifaratsiana rehetra ary tonga antsika koa voaomana itsena an Jesosy ny raon'lanitra satria tsy voafafa amboko ny fiainana ny anarantsika koa mba azahoan'Andriamanitra manampy antsika am'izany fandaharana izao de hivavaka satritsika satria izy no mamesaina fahendrena mametraka ny teny eo mivavaka ary hitondra zany teny zany amintsika rehetra eran'izao tontolo zao hivavaka atsika. Saotra anao zay Andriamanitra mifamindramponao, saotra fa ny fahasoavanao de tanteraky zao fotoana zao ka de manantena ny famindramponao ao amin'ny saina fahendrena fa lany ty mpanopotsy masoa ity ary ametraka indrindrandrindra ny teny eo mivavako ka ny teny zay mifanaraka amin'ny sitraponao hitondra famonjena ho an'ny maro ampiorona ny finoana ary mba nana ny fiaina mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ka de honao ny dera honao ny saotra honao ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo saotra Andriamanitra amen alleluia. Efa nidonitsika teo tamin'ny farana teo ny amin'ny hoe ny lalana ny vavahady ny vala ary efa nazavaina tsara fa Jesosy no lalana izy no vavahady izy koa no mpiandrondry adia mitondra famonjena ho an'ny olona tanteraka kanefa atao anatin'izany de misy fanambarana ao amin'ny Jaona 20 Jaona 20 andininy voalohany zao no fanambarana am'izany amin'ny anaran'i Jesosy lazaiko aminareo mara de mara tokoa fa izay tsy miditra mivavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy de mpangalatra sy jiolahy. Misy zany ny olona zay mpananika ny fefy ka nazainy Jesosy hoe mpangalatra sy jiolahy. Ahoana ny ahafantaran'ireo olona mpananika ny fefy? Voalohany indrindra aloha nisy tenin'Andriamanitra araky nambaran'i Jesosy Kristy tompo araky mbola azo amin'ny Jaona ihany. Jaona 2 ary ny 7:30. Jaona 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe zay rehetra omeny ray koa no anatona ary zay manatona tsy mba ho lariko mihitsy. Olona tsy nomen'Andriamanitra an Jesosy zany fa izy ny miezaka amin'ny herin'ny tenany amin'ny fakaizany fahalalany mba ho tonga amin'i Jesosy de mazava ho azy zany fa mpananika amin'ny fefy satria tsy ho hitany mihitsy ny lalana tsy tonga eo am-bavahady izy ary tsy ho tafiditra eo am-bavahady mivokatrany de mananika amin'ny fefy izy ary Jesosy ny lalana Jesosy ny vavahady izy koa mibala araky mpafantatsika raha teo ary voalaza koa amin'ny Jaona 2:4 Jaona 2:4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy misy olona mahay manatona raha tsy tao amin'ny ray zay naniraka ary zaho anangana azy amin'ny andro farany. Misy olona zany tsy Andriamanitra mihitsy nitaona azy, tsy misy olona mahay manato raha tsy tao amin'ny ray zay naniraka. Zany le olona tsy nitao amin'Andriamanitra ho any amin'i Jesosy io de mananika amin'ny fefy satria nahoana raha Andriamanitra mitaona an'le olona de Andriamanitra koa mitantana azy ho any amin'le lalana, Andriamanitra koa mampiditra azy eo mavahady ahatonga mimbala. Zany de mpananika amin'ny fefy le olona. Azay zany no anjarantsika no mandinika hoe ten'Andriamanitra ve mitarika nitaona sa sitrapoko heritsaiko sy ny fahaizako ny fihezahako. Zay no mahatonga ny ten'Andriamanitra amin'ny Korintiana 2 Korintiana 2 ny 7 sy ny 20. Korintiana 2 ny 7 sy ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy de olombavao izy efa lasa ny zavatra taloha ndreo fa tonga vaovao reo fa izany rehetra zany dia avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra no mahatonga ny olona ao amin'i Jesosy. Avy amin'Andriamanitra no nahatonga ny olona olombavao ka afaka amin'ireo zavatra taloha izy. Ahoana moa ny ilazany hoe avy amin'Andriamanitra mahatonga ny olona ao amin'i Jesosy
Korintiana voalohany tsy vita ny ezaky n'olombelona io fa asan'Andriamanitra, asa ny fanamasina araky ny saina omen'Andriamanitra ny olona, fitantanany azy, fitarinany azy ho tonga ao am' Jesosy. Korintiana voalohany toko voalohany 7:20 sy ny 30. Korintiana voalohany toko voalohany 7:20 sy 30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: mba tsisy nofo mahazo mirehireh ao anatry Andriamanitra, fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao am' Kristy Jesosy, zay nataon'Andriamanitra fahendrena, famarinana, famasinana ary fanavotana ao antsika. Hitantsika am'zany fa zao Andriamanitra mihitsy no mametraky an'le olo am' Jesosy. Fa raha tsy Andriamanitra nametraky an'olo am' Jesosy dia ananika ny fefy izy ka tsy tafiditra ao am' vala. Zay zany ny zavatra hita am'izay fanambarana ary mbola ho hitantsika ihany hoe izava reo mpananika amin'ny fefy. Ahoana koa zany ny hoe ola mpananika amin'ny fefy? Korintiana voalohany toko 7:20. Korintiana voalohany toko 7:20 andininy voalohany sy ny faharoa. Ovakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahana maneno sy kipantsona mikarantsana aho. Ary na dia manana ny faminaniana aza aho, ka malala ny zava-miampina rehetra, sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho, ka mampindra tenivohitra, kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinitsinina aho. Eto dia mazava tsara mihitsy ny fanambarana. Ny fitiavana zany a tena zava-dehibe ary ny Baiboly moa miteny hoe fitiavana manarona fahotana maro. Ka misy olona maro olona miteny amin'ny teny tsy fantatra koa raha zay lazainy. Mbola ho hitantsika ihany any arina any hoe ahoana marina le miteny tsy fantatra. Satria maro ny olona voapitaka. Miteny izy tsy malala zay lazainy akory, babababa foana. Fa eto ary hoe raha misy olona miteny amin'ny teny tsy fantatra kanefa tsy manana fitiavana, de mazava tsara eto ny fanambarana eto hoe tahaka ny varahana sy kipantsona maneno sy ny karantsana ihany, tsy mahasoa akory le izy. Ary eto koa misy minazy hoe ary na dia manana ny faminaniana aza aho, ka mahalala ny zava-miampina rehetra ary manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho, ka mampindra tenivohitra kanefa tsy manana fitiavana, de tsinitsinina aho. Mananika amin'ny fiefy zany le olona miteny amin'ny teny tsy fantatra, tsy ho aminy le fitiavana araka an'Andriamanitra. Satria maro ny olona miteny amin'ny teny tsy fantatra de mieboebo: za fa mandray ny fanamasina miteny amin'ny teny tsy fantatra, irery ihany. Kanefa raha ny fanambaran'ny Baiboly, zay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Ka raha miteny amin'ny teny tsy fantatra le olona de ampandroso ny fiangonana. Misaotra ambary eo. Mbola ho fantaritsika moa zany any arina, fa mbola tsy antsika ankehitriny fa mananika amin'ny fiefy le olona. Tahaka an'izany keo manana ny fahalalana tsara ny ten'Andriamanitra rehetra, mahay mitory teny, mahay manambara. Kanefa zao tsy ny fitiavana amonjena ny olona, tsy fitiavana anomezana voninahitra n'Andriamanitra ny anambaran'ny teny, de mananika amin'ny fiefy izy. Dikan'izany a tsy ho tafiditra ao am-bala mihitsy izy, tsy ao am' Jesosy izy zany. Tahaka izany keo na de manana ny finoana rehetra aza aho, ka mampifindra tenivohitra, kanefa tsy manana fitiavana, de tsinitsinina aho. Zay nge nahatonga an' Jesosy nilazy ao am' Matio. Matio toko 7 ny 9:20 ka hatramin'ny 3:20. Matio toko 7 9:20 ka hatramin'ny 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: tsy izy rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa zay manao ny sitrapony ndraiky zay ny an-danitra. Maro nanao amiko am'zany andro zany hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany taminareo va zahay, tsy efa nanao akademia taminaranao va zahay, tsy efa nanao ACB taminaranao va zahay. Ary de ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory nareo hatrehatr'izay, miala amiko nareo mpanao meloka. Maro ny mpitory, ary mara tokoa fa mandeha nitory izy naminany, namoaka demia, nanao asy lehibe nisy fagagana. Kanefa zao no le anaran'i Jesosy natanteraky zany, no le fahefana atao am'le anaran'i Jesosy, kanefa izy mitory io tsy fantatry Jesosy mihitsy. Zany hoe mananika amin'ny fiefy zany, tsy tafiditra atao amin'ny ao am' Jesosy io, satria tsy Andriamanitra nametraka azy ao aminy, fa izy fotsiny nanolo tena ao amin'ny sitrapony araky ny fiheverany azy mba hanao ny asan'Andriamanitra.
ary reny olony reny ara de zao karama mihitsy volany tena tadiavony ary faly izy amin'ny fahatanterahany zany hojerentsika ndray ny ten'Andriamanitra satria tokony fantariny zany Korintianina voalohany toko fahabalo andininy voalohany resaka fitiavana ihany tsika Korintianina voalohany toko fahabalo andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy zao ny fanambarana tapany faharoa ny fahalalana mampieboebo fa ny fitiavana mampandroso raha mitoro ny anankiray noho ny fahaiza noho ny fahalalany dy zao mieboebo izy mananika amin'ny fefy izy zany nisy olona nitoro ny ten'Andriamanitra nanazavany amin'ny bokin'ny Daniela toko fafito ary tena hainy tsara ny fanazavana zany bokin'ny Daniela toko fafito zany rehefa satria conférence moa zany na fampianarana fanazavana amin'ny bokin'ny Daniela ny nataony ary ny apokalipsy rehefa nirava ny conférence dia nilaza izy fa handray tanana ny olo eo ambaravarana de nandray tanana olona teo aravany ary anisany zay manandray tanana azy satria niaino le conférence nataony ary mbola nijanjana teo ambaravarana aho de tonga reo namany zay nanampy nanoana azy tamin'ny fitoriana nandray tanazy ke hoe nafinaritra mihitsy le izy tena hainao mihitsy de niraisy ny vozona akanjony de niteny izy hoe adray hafa ihany ny mahay sy nianatra ka hafa ihany ny elany tezana zay ny mahatonga ny teny baiboly hoe ny fahalalana mampieboebo fa ny fitiavana mampandroso ka raha vao tsy ao zany ny fitiavana dia mananika ny fefy le olona ao amin'ny Romanina toko fahasivy andininy enina sy ny fito de misy fanambarana toy zao Romanina toko fahasivy any andininy enina sy ny fito amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe kanefa tsy lazaiko fa foana ny tenin'Andriamanitra tsy akory fa tsy zay rehetra avy amin'ny Israely no Israely ary na dia taranaky Abrahama azy ireo tsy diary ho zanany avokoa fa avy amin'ny Isaka ny saina zay taranaka ho anao eto antsika dia maro ny hoe za fa ao amin'i Jesosy za kristianina zay ny ato ny teny eto hoe tsy zay rehetra avy amin'ny Israely ny Israely zany hoe nanateraky avy amin'ny taranaky Israely taranaky Abrahama aranofo ara le olona na taranaky Jakoba aranofo kanefa tsy ao amin'i Jesosy de tsy Israely izy amin'Andriamanitra ahoana zany hoe tsy Israely zany hoe tsy zanak'Andriamanitra amin'Andriamanitra zany tsy nateraky ny aranofo na teo hoe Israely na jiosy fa le olo amin'i Jesosy vakitsika inge ny ten'Andriamanitra amin'ny Romanina toko faharoa andiny dimy ambinifolo sy enina amby roapolo misy teny toy zao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Romanina toko faharoa andiny dimy ambinifolo enina amby roapolo fa mifamorana mahasoa tokoa raha mankatony lalànaka ianao fa raha mpandika ny lalàna kosa ianao de efa tonga tonony tsy voafora na de efa voafora azy ary raha ka mankatony ny fitsipiky ny lalàna ny tsy voafora tsy atao ho isan'ny voafora va izy mba na dia tsy voafora aza tsy voafora aranofo ndresany eto ny famorana de mahasoa tokoa raha mankatony lalàna ny olona fankatoavana lalàna amin'ny alalan'ny fanamasina io kanefa kosa raha ohatra izy milaza hoe voafora jiosy zao voafora malagasy keo voafora kanefa tsy mankatony lalàna amin'ny fitarian'ny fanamasina dia tsy voafora izy zany satria tsy voafora amin'ny fony satria ny famorana dia any amin'ny fo araky ny ten'Andriamanitra amin'ny Kolosianina toko faharoa Kolosianina toko faharoa ny andininy raiky amby folo sy ny roa amby folo Kolosianina toko faharoa andininy raiky amby folo sy ny roa amby folo amin'ny anaran'i Jesosy ary tao aminy koa ny namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataon'ny tanana tamin'ny fanasorana ny tena nofo de tamin'ny famorana Kristy fa niarana levona taminareo tamin'ny batisa zay niarahanareo natsanga tamin'ny koa no ny finoana ny asandriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty ny famorana de ao amin'ny fo famorana tsy nataon'ny tanana ao amin'ny Kristy niara-vombo taminy niara-maty taminy voombo le olo araky ny nofo mialy iny
rehefa maty olona niala ta mandeha vo voafora le olona mitombona ve zany marinamarina n'zany ny romana toko faharoa andiny fito am'roapolo ka hatramin'ny sivy am'roapolo romana toko faharoa andiny fito am'roapolo ka hatramin'ny sivy am'roapolo amin'ny aran-jesosy manao hoe ary tsy hoelohany tsy mifory zay mankatony lalàna va ianao zay mpandika ny lalàna na dia manana ny soratra sy ny famorana azy ianao fa tsy zay araky ny seho ny jiosy tsy zay miseho amin'ny nompo ny famorana fa zay araky ny miapona ny jiosy ary ny famorana dia amin'ny fo amin'ny fanahy fa tsy amin'ny soratra tsy mifidy rahany ireny tsy avy amin'ny olona fiavy amin'Andriamanitra mazava ny teny eto mananika ny fefiny olona raha ohatra ka tsy voafora ny fony satria tsy jiosy izy amin'Andriamanitra tsy Israely izy amin'Andriamanitra fa le olona voafora fona hafa firenena ary ka voafora atao amin'i Jesosy ny fony alasana mankatony didin'Andriamanitra izy dia izy natao hoe jiosy na izy natao hoe zanak'Israely amin'Andriamanitra ka tsy mananika ny fefy izy amin'izay fa raha tsy zany dia mananika ny fefy kosa izy hoarahantsika ihany Korintiana voalohany mba ahafantarantsika andreo olona mananika ny fefy Korintiana voalohany toko voalohany de misy fanambarana toy zao Korintiana voalohany toko voalohany andininy roa amby folo sy ny telo amby folo Korintiana voalohany toko voalohany andininy roa amby folo sy ny telo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy zao nefa no anaovako zany ianareo samy manao hoe zaho any Paoly na zaho any Apolosy na zaho any Kefasy na zaho any Kristy voazarazara va Kristy Paoly va no voaomby tamin'ny azo fijaliana hamonjy anareo sa ho amin'ny anaran'ny Paoly no nanaovana batisa anareo eto koa misy olona zay magaka tsy miorona amin'i Jesosy ny finoany fa any amin'ny mpitandrina na atao hoe pasteur zahako amin'ny pasteur ranona za amin'ny pasteur ranona mahita mihitsy aho zany rehefa mandeha miankony zay de misy olona manontany iza no pasteur ame ndraiky zao de hoe raha vao pasteur Silofiny Ramboarsona de miditsy izy fa raha vao tsy zao zany de lasa izy fa ngamo zany mpamonjy tsy zao ny mpamonjy tsy zao ngeny voaomby teo amin'ny fijaliana hoy ny apôstôly Paoly ny zany mananika amin'ny fiefiny toy zany tsy ahita famonjena mihitsy izy hoarahantsika ihany ny ten'Andriamanitra satria zava-dehibe ny ten'Andriamanitra amin'ny Jeremia toko fafito ty tantara anankiray ty koa de mahavariana Jeremia toko fafito ny andininy fahaefatra Jeremia toko fafito ny andininy fahaefatra zao mbolaza aminaran'i Jesosy aza matoko ny teny lainga hoe tempoly ny ave tempoly ny ave ity tempoly ny ave ity tero tsara aza matoko ny teny lainga hoe tempoly ny ave tempoly ny ave tempoly ny ave ity ina moa ny tiano lazaina am'izany nisy lehilahy lehibe anankiray izy io zany dia tam'izany tsy mbola nisy natoko vahana maro fa protestant izy ama lehilahy lehibe azy de tsy de malala ten'Andriamanitra loatra nisy fanambadiana na mariage ny havany tamin'ny atoko fivavahana katolika de tonga atao amin'ny trano fivavahana katolika izy nahita n'le trano fivavahana marevaka feno sary ny akanjon'lay tondra fivavahana zay atao hoe pretra na mopera izy de zao no natany ato ny tena izy ato ny misy an'Andriamanitra ty ny tena tepolin'Andriamanitra dia lasa katolika tapoko izy lasa katolika tapoko izy de lasa katekista izy ahoana moa no nafantarako an'izay na eno antoroteny tamin'ny radio izy na mpianatra tamin'ny radio izy de tonga tao an-tranoko izy ka de nanambara hoe
pasteur Ramboarson ampianary soratra masina aoko ho fantatrao anefa fa tsy miova katôlika mihitsy afa katôlika mandrak'izay a koa za hoe zange tsy hitarika anao amin'ny atoko fivavahana e fa hitarika anao hoany am' jesosy satria ao am' jesosy no teny fiainana ao am' jesosy ny fiainana ao am' jesosy ny fiaina mandrak'izay araky mbolaza am' jaona voalohany toko voalohany andiny voalohany ka hatramy fahatelo ao am' jaona voalohany toko voalohany andiny voalohany ka hatramy fahatelo misy an'izay eny ary ozy de nampinianatra izy rehefa nianatra izy rehefa ela ny ela de zao ndray ny nambarany pasteur ataovy batisa fa magnino hoany anao natao batisa efa antsaka sao de very doya taminy raha ty amonjy ny ainao fotsiny ianao de very ianao kady izy baiboly ange miteny mandehana ataovy mpianatra amy firenena rehetra zay minso atao batisa no vonjena mandehana ataovy mpianatra amy firenena rehetra manao batisa azy amin'ny arany ray sy ny zanaka ary mifanamasina ka mila mianatra aloha ianao fa tsy mety zany e ny ten'andriamanitra ange milazy ao ny asa apôstôly toko faharoa rehefa nilatsaka ny fanamasina asa apôstôly toko faharoa andiny ndraiky amby efapolo misy teny toy zao asa apôstôly toko faharoa andiny ndraiky amby efapolo amin'ny anan Jesosy iny ay zay rehetra nandray tsara ny teniny de natao batisa atokony ho 3,000 no olona vao nanampony isan'ny tam'izany andro zany zay rehetra nandray tsara ny teniny ny jiosy de tsy mila ampianara zavatra hafa akoatra ny am' jesosy satria izy tsy malala an' jesosy fa raha lalàna fomba fampiangona rehetra de ao aminy ka de rehefa nitory ry apôstôly tamin'ny andro pentekosta zay nandray tsara ny teniny de natao batisa ka misy olona tsy nandray tsara tsy mahalala ninina ve de atao batisa de niverina nianatra tsara le ray aman-dreny ary rehefa vita ny fianarana zay izy vao nanambara hoe zay vao azoko ny tianao ambara pasteur hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena fa zay vao atao batisa zay zany ny ato hoe misy olona miteny hoe tepolo ny avety de lasa miangonao mananika amy fiefy satria tsy ao am' jesosy zany izy a fa am'le trano fivavahana fotsiny de mivavaka mananika amy fiefy ny olona toy izany ao amin'ny galatianina toko fahadimy de misy teny toy zao ny andininy fahaefatra galatianina toko fahadimy andininy fahaefatra amin'ny anaran' Jesosy galatianina toko fahadimy ny andininy fahaefatra dia tapasaraka amy Kristy ianareo na iza zay mitady ho amarinina amin'ny lalàna efa lavo ny ala tamin'ny fahasoavana ianareo ia tsy milaza hoe foan'ny lalàna satria ny romana toko fahatelo andiny ndraiky amy telopolo miteny manolaza hoe mo mahafoana ny lalàna amin'ny fona mba itsika sanatria zany fa vao mainka mampiorona tsara ny lalàna atsika ary eto nefa milaza hoe na iza mitady ho amarinina amy fankatoavana ny lalàna dia tapasaraka amy Kristy lavo amy fahasoavana zany hoe mananika amy fiefy zany satria misy hoe za fantandra ny lalàna za mankatony ten'Andriamanitra rehetra ano ny fiezahany no ny eritsainy de mieza izy hoe mazava tsara ny teny eto hoe dia tapasaraka amy Kristy ianareo na iza zay mitady ho amarinina amy lalàna efa lavo ny ala tamin'ny fahasoavanareo lavo amy fahasoavana le olona satria ny ten'Andriamanitra de milaza Efisianina toko faharoa andininy valo sy ny sivy Efisianina toko faharoa andininy valo sy ny sivy amin'ny anaran Jesosy fa fahasoavana amin'izay nanareo amy finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanoezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa na tsy avy amin'ny ezaka vita fa andreo misy mirere tsy avy amin'ny ezaka vita tsy avy amin'ny fahaizana amy fahalalàna fahasoavana amin'izay nanareo amy finoana tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tena fanomezana ka raha misy olona miezaka mieritsainy fahaizana
mankatony l'Andriamanitra ny tendrimanitra de miteny hoe za marina tafasaraka am' Jesosy, tsy tafiditra tsy tonga tany am'le lalana izy, tsy tafiditra eo am-bavahady mananika ny fefy izy satria tafasaraka lavo amin'ny fahasoavana. Zay ny mila ny fahafantarana ny ten'Andriamanitra satria zava-doza mihitsy izy ten'Andriamanitra amin'ny lioko atoko fahavalo amby folo. Lioko atoko fahavalo amby folo ny andininy ndraiky amby folo ka hatramin'ny telo amby folo. Lioko fahavalo amby folo andiny ndraiky amby folo ka hatramin'ny telo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Lay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe Andriamanitra ô, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany zay mpanao ankeriny, tsy marina, mpijangajanga na tahaka io mpamory rehetra io aza, mifady indroa isan-kerinandro aho, mandoa ny fahafolo-karena am'izay azoko rehetra aho, fa lay mpamory rehetra kosa nijanona teny lavitra eny sady tsy nety ny andrandra ny lanitra akory fa nitehatratra ka nanako hoe Andriamanitra mamindra fo amiko mpanota. Zay zany ny zavatra hita eto. Le mpamory rehetra de mivavaka hoe mamindra fo amiko mpanota, fa le fariseo kosa de hita eto am'ty fanambarana ity fandreny hoe zaho Andriamanitra fady andro isan-kerinandro ary tsy mangalatra, tsy mijangajanga aho, mpananika amin'ny fihefin'olona toy zany. Araka lazany hoe za tsy mpanao ankeriny satria miezaka amin'ny fiheveran'ny tenany izy hoe ho marina. Zay zavatra zay zany hoe mananika amin'ny fiefy. Tsy tonga ao am' Jesosy mihitsy olona tahaka an'izany. Zay zany ny fahaboazana ho an'ny olona izay malala ny fahalalana mieboebo saotra andramo fa tsy mba tahaka ny olona sasina, za nge tsy mpangalatra, za tsy mijangajanga, za tsy mpanao ankeriny, za mandony ampafony, za mifady indroa isan-kerinandro. Zay de everiny fa izy zay ny mamarina azy. Fa ny fahamarinantsika tsy misy afa Jesosy. Zay mpamory rehetra kosa de nantena amin'ny famindram-pon'Andriamanitra ka niteny hoe Andriamanitra mamindra fo amiko mpanota. Iny any ny eken'Andriamanitra ho marina zany olona izany. Toizantsika ihany ny ten'Andriamanitra. Romanina toko faraky amby folo andininy fahaenina. Romanina raky amby folo andininy fahaenina. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zany. Romanina raky amby folo andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny voalaza. Raha avy amin'ny fahasoavana izany de tsy avy amin'ny asa intsony, fa raha izany de tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. Tsy ezaka ataon'ny olombelona amin'ny fehezany akatonlan'Andriamanitra nanodidin'Andriamanitra. Fa fahasoavana amonjenantsika agnifinoana tsy avy amintsika ny fanomeza avy amin'Andriamanitra, Efesana toko faharoa andininy fahavalo ary ny fahasivy. Zay ny ten'Andriamanitra ka hisaorantsika Andriamanitra zany fanambarana zany satria tsy vitany ezak'olombelona. Ary zay no mahatonga ny ten'Andriamanitra mbola aveliko ihany hoe raha misy olo ao am' Kristy de tena olom-baovao izy, efa lasa daholo ny zavatra taloha, ndreo tonga vaovao reo. Fa zany rehetra zany dia avy amin'Andriamanitra. Korintiana faharoa toko fadimy andiny fito amby folo sy valo amby folo. Soratsika Andriamanitra mandrakizay ny famindrampony, mbola toizatsika amin'ny fanambarana amanaraka indray amin'ny anaran'i Jesosy. Hivavaka tsika. Saotra anao zay Andriamanitra amin'ny famindramponao. Saotra foan'ny fahasoavanao de tanteraka zao fotoana izao. Saotra ny kafinao ny fompanany sain'ny mpiaino, de anao ihany mampiorona amin'ny finoany atanteraka fikasany sitraponao. Anao ny dery saotra mboninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Veloma mandram-piona amanaraka indray toizatsika ny amin'iny hoe ireo mpananika amin'ny fiefy. De mifahasoava Andriamanitra amintsika rehetra mandrakizay ny famindram-pony. Amen.